misy ny miteny fa tsy mahasolo tena ny parlementaire hono ny filohan'ny antenne pirenena. Dia tianay ny manamafy fa ny filohan'ny antenne pirenena amin'ny maha chef d'institution ho azy, maha filohan'ny assemblée nationale azy, dia misolo tena ny vahoaka malagasy rehetra eto amin'ny nosy. Tsy natao fotsiny hisolo tena ny parlementaire, ny président ny assemblée. Marina fa misy fitsipika anatiny eo, rehefa raharahany antenne pirenena ireriany no dinihana, fa rehefa mahakasika ny NDB ny firenena ohatra zao dia efa voalaza teo fa dia lapan'ny demokrasia ka mahasolo tena ny vahoaka malagasy izy. Za dia manamafy fa tsy fifidianana no atao amin'izany 16 novembre izany, fa fametrahana amboletra olona hitondra izao zavatra tsy mety eto amin'ny firenena izao, ka ho anay dia tsy misy fifidianana zany ho atao amin'ny 16 novembre fa fametrahana olona amboletra. Kahariny tokoa raha ohatra ka tokony ho amboarina ny condition rehetrarehetra sy ny fepetra rehetrarehetra ahazahoana miroso amin'izany fifidianana izany, ka ahazahoany vahoaka malagasy maneho marina ny safidiny, ka ny safidim-bahoaka arak'ilay teny hoe ny safidim-bahoaka no ambony indrindra satria ny vahoaka no fanjakana.